tamin'ny taona 1977 no efa namoaka fehinkevitra ny firenena mikambana. Ny tokony hamerana ny Frantsa amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe Indiana ireo. Efa 10 taona ty aoriana moan'ny firenena mikambana io fehinkevitra io. Mbola tsy tontosan'ny Frantsa nefa izany. No mafisy ny filohan'ny Republika ny Madagasikara fa mitarika ny tenany ary tsy manavaka ny firenena misy fa ny fitakinan'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no tanjona. Dia tonga mitardalana ny vahoaka malagasy milaza ary milaza ny hoe tokony miara-mienta antsika miray fo miray saina satria ireo nosy malagasy ireo dia tsy nosy ny filoha zare fa nositsika malagasy iray manontolo. Noho izany dia ilaina ny firaisan-tsaina, ilaina ny firaisapo. Araka ny teneniko dia ny hoe mitardalana zao zare mandeha aingana fa isika rehetra lasa lavitra ary rehefa miaraka isika rehetrarehetra dia hotody any amin'izany tanjona irentsika izany ka anomboka io. Hitanareo zao fa ny mandrafitra ny komisiona na délégationna hitaky sy hijery ny fomba hijerevana mikasika an'ireo nosy malagasy ireo dia hitanareo tsara fa nampirainy malagasy. Fantatrareo tsara fa ny hevitra ara-politika ny professeur Moranjeva dia tsy dia mitovy hevitra loatra amiko na azo lazaina mihitsy ary hoe tsy mitovy hevitra mihitsy. Fa rehefa malagasy no resahana, rehefa nosy malagasy no resahana dia mila miray tsika rehetrarehetra, mila mitambatra tsika rehetrarehetra ka najanona any ny hevitra tsy mitovy ny disadisa politika atsika rehetrarehetra fa mila miray fo, miray saina dia ho tafity Madagasikara. Amin'ny alatsinainy 20 Novambra izao no tontotsaina etsy amin'ny lapan'ny andafiavaratra ny dinika voalohany ifanaovan'ny malagasy sy ny frantsay amin'ny hamerenana indray ho an'ny Madagasikara ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe Indiana ireo. Nanentany ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa ny ministeran'ny fiarovam-pirenena mba hanangana ny sainam-pirenena ny amin'ny andro ny alatsinainy 20 Novambra io ho fiara-mientana mandritra ity fivoriana ity.